Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, velona avy Nazareta, mbola tafahoana eto indray zaho ianao amin'izao maraina izao hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola misaotra mankalaza anao izay dada malalo. Amin'ny minitra segondra mbola nomezanao anay fofinaina, mbola velonaina izahay, mbola afaka izay Jesosy mizara eto ariany koa Tompo, mbola velonaina nomenao tombonandro fa ahafahana anao ny asa mandrarana rehetra. Isaorana ianao eram-poeran-tsaina zany Tompo malala. Aoka ny anaranao foana ny sandratra, aoka ny anaranao foana Jesosy ny sandratra maneran-tany. Koa mitenena fanahy masina, ambarao ny afatra, ambarao izay tianao lazaina amin'ny zanakao rehetra Tompo. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen, amen, amen. Amen. Alohan'ny zarako ny teny izay nomeny fanahy masina maly izay nanaraka en live fa za raiky ihany koa satria mety misy tsy manaraka en live dia vakiko ny tenin'Andriamanitra Josatoko voalohany 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia lavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Amen. Eto dia ny lalàna ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly no tenenin'i Jesosy eto. Ny teny zany fanahy masina maly ho antsika rehetra zanany mpanompon'Andriamanitra anatin'izany daholo tsika rehetra, satria zanany daholo anampanompon'Andriamanitra ianao ninona ny asa misy anao amin'ny asan'ny Tompo dia zanany izazy ianao. Ny teny zany Tompo fa tokony tsika anana Baiboly taratasy, tokony anana Baiboly taratasy tahaka an'izao Baiboly mila ananantsika Baiboly, zany hoe tanantsika amin'ny tanantsika. Alleluia. Tsy hiala eo amin'ny fisainantsika, tsy hiala eo amin'ny lohantsika na aiza alehantsika. Omaly zany omaly afaka omaly azafady nahita lehilahy anankiray mitana Baiboly tahaka an'izao dia manao akanjo fotsy izy tana Baiboly izy tahaka izao, dia za zany tsy nitena fahitako ilay izy hoe inona no tiany Tompo ambara ao anatiny. Dia tamin'ny omaly zany tany live tamin'ny maraina io no niteny fanahy masina hoe natoroko anao izy iny ny amin'ny Baiboly, ny tokony ana Baiboly izy ny zanako rehetra, satria ho avy ny andron'ny antikristy dia tsy afaka ampiasa telefônina intsony. Ny tena kristiana zany teneniko eto, raha tena kristiana marina ianao. Amen. Ny Baiboly amin'ny telefônina re Tompo ovain'izy ireo io aorianao, i zavatra be dia be miova, ka ny originaly zany dia ny Baiboly izay voadika ao anatiny tahaka an'izao dia tokony tsy hiala eo amintsika zany, satria hitako mihitsy lehilahy mifina an'ilay Baiboly tahaka an'izao. Amen. Ka apitako zany izay hafatra izay satria mety misy variana dia efa mampiasa fotsiny hoe amin'ny telefônina ny Baiboly raha tena kristiana marina zany ianao raha tena anao mandeha araka amin'ny fahamarinana, fahamasinana, dia mila mana Baiboly izay nambarako antsika tahaka izao. Fa ny amin'ny telefônina re Tompo dia izy sy fotoana ho voafafa io Baiboly amin'ny telefônina io, ary fandrika ataon'ny Satana io. Tsy ampifantoka antsika raha antsika ihany mahita, fa antsika anatin'ny mamaky Baiboly raha amin'ny telefônina misy miantso ianao dia automatique ianao avelanao ilay famakiana ny ten'Andriamanitra, mamaly appel anao anatin'ny mamaky Baiboly misy mandefa message automatique tsy mifantoka ianao zany amin'ny famakiana ny tenin'ny Tompo. Ka zavatra izay fandrika ho antsika zany ka mitandrema re Tompo mividiana Baiboly tahaka an'izao dia ny mbola misy ny fotoana. Amen. Zay zany afatra ny fanahy masina voalohany. Ny faharoa zany azavaiko eto ihany koa ny momba ny amin'ny fisotroana ny rano Jesosy. Amen. Aleo zany ataoko amin'ny vidéo faharoa satria tsy tiako miaraka zany fa zarako anankiroa ilay izy satria samy hafa ireo. Amen.
saotra antsika rehetra tompoko anao.